eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny niverina indray ny tsy fandriam-pahalemana ny atsimon'ny nosy araka ny tatitra izay nataon'ny ministry ny rano Foreboza Julien olona ampolo ny araka ny nambara no efa namono ainy tao aoriana ny fiatohan'ny opération tandroka ary tsy afaka nanao fety ny farantaona ampitoniana ny ponina tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay. Tsy mondray tsika miteny zao rehefa tapitra ny opération tandroka na ato angambany maromaro tokoa dia mirongatra indray ny asa-dalana tsika miteny zao, mirongatra indray ny amonona olona na vehivavy io na antitra io eny ambanivohitra isan-karazany eny. Mandry tsy lavoloha ny vahoaka any ambanivohitra any, tsisy matory ao an-trano itsony ireny eny fa na tamin'ireny taom-baovao ireny aza. Mahavariana nefa angamba efa misy olona folo eo no maty zay tato ato, tsisy na iray aza mpiaro n'olombelona malaza ireny mba miteny hoe mba rovokoa ny zony ny vahoaka any atsimo zay vonoiny dahalo. Fa rehefa dahalo ireny misy mamono dia maingana dia aingana, mailaka dia mailaka le ny olona ireny hiaro ny zony dahalo. Zay veriko fa tsy rariny ary manafotona mihitsy azy indraindray ka miangavy re zahay andao mba hiara-misalahy indray hijery io fandriam-pahalemana any atsimo raha tsy fongotra ireo dahalo ireo dia tsy hisy zavatra vanona eto amin'ity firenena ity. Eny fa nany fifidianana amin'ny fahatiny aza dia veriko fa nany sarotra ihany.